ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamerabantsika rehetra ry avakotra dia latsinainy fahafolo ny volana aogositra ity ary mitsidika sy mamangatsika amin'ny anaran'izao mofinaina izao. Ny mofinaina antsika io dia ny bokin'ny Daniel toko 7 andininy 7:70 ka hatramin'ny andininy 8:20. Daniel toko 7 andininy 7:70 ka hatramin'ny andininy 8:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany mofinaina izany ry avako. Dia niteny tamin'ny fahafinirana sy ny fahatezerana Nebokadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe: mo fanahinianareo vary Sadraka sy Mesaka sy Abednego no tsy mba nanimponareo ny Andriamanitra na ivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako. Ankehitriny raha miomana ianareo amin'ny andrenesanareo ny fanen'ny anjomary sy ny samboka sy ny valisy sy ny simponi sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankohoka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Ariza moa izany Andriamanitra avonjanareo amin'ny tanako izany. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamalianay ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay toponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na dia tsy izany aza dia aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitrao dia tsy ho toponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy vavahanay. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy 8:20 ry avako malala. Ary na dia tsy izany aza aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitrao dia tsy ho toponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao tsy vavahanay. Ary na dia izany aza ry mpanjako aoka ho fantatrao fa ny Andriamanitrao tsy ho toponay ny sary olona volamena natsanganao tsy vavahanay. Revako malala ny zavatra nampianarina antsika tany amin'ny sekoly dia any amin'ny nivon'ny fampianaram-pinoana, any anivon'ny ataontsika koa hoe ny toriteny, amin'ny fandalinana sy ohatra masina maro isan-karazany. Dia ny finoana dia ny zavatra rehetra dia hainy mino. Zany zavatra nampianarina antsika ary maro zany ny ohatra masina ry havako. Ny hoe ny finoana no fitaovana hoentintsika miaina sy mivelona amin'ny ady sarotra izay atrehantsika isan'andro. Ary hitantsika famerimberiny tompo tamin'ny mpianatra io hoe ry kely finoana nahoana ianao no mianara. Tsaroantsika ny tenin'ny tompo tamin'ny Simona Petera raha nitetiny raha ohatra ka nitety nasain'ny tompo nanatona azy teny ambonin'ny rano kanjo nahita ny fitsokandrivotra dia latsaka saikirendrika dia nitazoniny tompo dia ny tompo ry kely finoana nahoana ianao no mianara. Epistiliny soatan'ny Jakoba manao hoe izay kely finoana izay mianana aza manampona azo na inona na inona. Ary ny tompo efa nanafatra mihitsy fizanjaraka marika toko 7 ny hoe ny zavatra rehetra nge hainy mino hoe raha mino anao dia hainao ny zavatra rehetra. Amin'izany rehetrany dia mazava fa tonga ao an-tsaintsika avy hatrany hoe raha tojo zavatsarotra isika, raha tojo zava-manahirana isika dia ny finoana dia manampy antsika. Ny finoana amin'izay fotoan'izay no vahaolana ary drandray ara rehefa ohatra ka misy olona ataontsika hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana na misy olona ao anatin'ny zavatsarotra na mpianatra hiarika fanadinana na ataontsika hoe olon-tsotra hiarika zava-manahirana dia matetika fitenitsika ny hoe mba manana finoana minoan'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay zavatra tiantsika ao anatin'ny sainy dia ny hoe lay finoana miabo, lay finoana hoe finoana mahatanteraka zay zavatra irina
satria masaka ho azy atyka sy ary tsy diso ao tsotra masina mihitsy afaka malala tsy diso ao tsotra masina mihitsy manao hoe ny finoana am'izay fotoan'izay ny eritreretantsika azy na nampianarana antsika de lay lafiny hoe azonao zay irinao rehefa mino ianao tanteraka aminao zay rehetra angatahanao rehefa mino ianao eto amin'ity bokyny Daniela ty a de tena nasehony Daniela ny nasehony Daniela ny tantara moa zany tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego fony izy ireo tany Babilôna io mbola andevo tany Babilôna ny zanak'Israely amin'ny fotoana io mbola andevo ny Babilôniana ary de nasainy Nebokadnezara iankohoka amin'ny Andriamanitra nisy am'ilay sarivongana volamena lehibe nataony ary rehefa tsy miankohoka amin'io de ho atsipy anaty lafaoro moa tsika na ny afo de fitaovana famaizana tamin'ny Babilôniana fa tsy fitaovana famaizana kosa zany tamin'ny Persiana satria bokyny Daniela de sady mitantara ny fanjakana Babilôniana mitantara ny ampahany amin'ny fanjakana Persiana fa tsika manao hoe lay tantarany Daniela eto zany lay zay tantarany Daniela eto zany amin'ny 10:20 de tsy lay lafiny anankiray amin'ny finoana ihany ny 10:20 no zay lafiny zay hoe ny 10:20 manao hoe ny Andriamanitra zay tomponay de tena mahavonjy anay amin'ny lafaoro zay ny voalohany zay le lafiny nampianarina atsika zay le iainantsika sy ampiasantsika ny finoana mandrakariva amin'ny andavanandro hoe rehefa mino anao de mahavonjy Andriamanitra na inona hain'Andriamanitra tao zay tsy diso zao hitenen'ny Daniela io mihitsy bokyny Daniela io hoe ny tanan'Andriamanitra mahavonjy tanan'Andriamanitra tsy fohy fa lava rehefa miasa Andriamanitra tsisy mahasakana ny zavatra rehetra hainy mino zany zavatra ataontsika hoe miverimberina misaotra masina manontolo ary io mafisina 10:20 io fa sao rehefa ko malala nitohiny de hoy Daniela manao hoe ary na de tsy zany aza de zao tsy tomponay sary olona volamena natsanganao ary tsy vavahanay n'Andriamanitra antika zany hoe na dia tsy hamonjy anay aza ny Andriamanitra zay tomponay Andriamanitra de zao zay tsy hanompon'ny Andriamanitra ao ny 10:20 izy manao hoe ny Andriamanitra de mahavonjy anay amin'io lafaoro io mahavonjy anay amin'ny afo mahavonjy anay amin'ny zava-tsarotra io zao na de tsy hamonjy koa ary izy zay ny 10:20 zay tsy hanompo sy Andriamanitra ao zay no entina mampaheranao rehefa ko malala tapany 10:20 manao hoe arina de tsy zany aza ina le hoe tsy zany aza arina de tsy hamonjy anay aza ny Andriamanitray amin'ity ndray maky ty de zao zay tsy hanompony Andriamanitra ao ary zay tsy ankohoka amin'ny sary olona volamena natsangana ory maka Abakoka mpaminany ao amin'ny bokyny Abakoka aitsika tsenjery Abakoka toko 2 toko 3 zafady 10:20 fa na de tsy mamontsy ny aza na aviavy ary tsy misy vonony voaloboka na de mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa na de vonoina aza ny ondry eo amin'ny vala ary tsy misy omby ao apahatra za de mbola efaly amin'ny Jehova ihany hiravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena Jehova tompo ny tanjako ary manao ny tongotro toy ny any dieravavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny avonako mifanojo eto ny tenin'ny Daniela sy Abakoka ho Daniela manao hoe na tsy hamonjy anay raha ny Andriamanitra amin'ity ndray maky fahavelany ao anatin'ny lafaoro izahay na tsy hamonjy anay ary ny Andriamanitra fahavelany ao anatin'io omay io zay de zao tsy mampanina anay zany fa zay tsy ala amin'Andriamanitra zay tsy hanompo Andriamanitra hafa zany finoana zany rehefa ko malala no tiana ho tsapatsika amin'ity volana aogositra ity lay tsy lay finoana miasa amin'ilay eritreretintsika ihany tsy lay finoana manao hoe manao zay aza ataontsika hoe finoana mahatonga atsika azo zay laitsika amin'ny fiainana isan'andro tsy lay finoana tahaka ny finoana ataontsika hoe miaina ny isan'andro hoe rehefa mino de vovonjy rehefa mino de mahazo ny tiriry ity fa manahoana kosa ianao raha ohatra ka avelan'Andriamanitra ao anatin'ilay zava-tsarotra manahoana kosa ny finoanao raha ohatra ka avelan'Andriamanitra ary andalo ihany le zava-manahirana samy teny tahaka ny Daniela reto venao amin'ny 10:20 manao hoe na tsy savonjen'Andriamanitra zay fa avelany eo ma io de zao zay tsy mampanina anay zay tsy ala amin'Andriamanitra sa zany ve fontsika
nefa tokony ho zay ny lafy faharoa amin'ny finoana le afaka malala zay ny lafy ny faharoa amin'ny finoana raha nivavaka Jesosy toa Getsemane de nanao an'izany hoy Jesosy manao hoe esory amiko ty kapoky ty fantatro Andriamanitra fa hainao ny zavatra rehetra fa esory amiko ty kapoky ty kanefa aoka tsy ny sitrapoko ny atao fanenao zay le hoe kanefa aoka tsy ny sitrapoko ny atao fanenao izay le andiny ny fahavalo ambin'ny folo ty hoe na de tsy zany azy Andriamanitra na de tsy zany azy ary mpanjaka de zao zay tsy hanompo ny Andriamanitra ao fa ny Andriamanitra ihany ny tomponay izay raha faharoa finoana zay rehefa ko malala tokony ho ao an-tsaintsika rehefa ny amin'ny antsiny hoe finoana aza mieritrehitra mandrakariva manao hoe ny finoana de tsy maintsy fiainana feny fifaliana mandrakariva ekena fa misy fotoana mandalitra men'Andriamanitra anao zany rehetra zany fa misy fotoana tena zan'Andriamanitra toetra le finoana ary nandalo an'izany akabeazany pino tsarotsika de ataotsika aka ohatra de lefa tsika tsy manino i Abrahama Genesis toko faharoa amby roapolo hoy ny tompo taminy ento atao sorona ny zanakao andao ento atao sorona ny zanakao Genesis toko faharoa amby roapolo finoany Abrahama raha iny mino netiny Abrahama ny zanany natoky an'Andriamanitra izy de netiny atao sorona de netiny nefa zanaka izay le lafiny ataotsika hoe ao ambadiky zay lay finoana iverentsika foana hoe finoana de fitahina finoana de fahasoavana finoana de mahazo rehetra ilaina finoana de valim-bavaka fa mety misy konga eo ambadiky ny finoana lafiny amin'ny finoana lay zava-manahirany le fanekena le fihizantoetra le fanekena le zavatsarotra laloviny misy an'izany keo anatin'ny finoana le afaka malala tsy Abrahama ihany io hitatsika koa zany eo de ataotsika hoe amin'ny tantaran'ny Paoly angamo hoy apôstôly Paoly manao hoe de tsy mampaninina afo zao ny fahafatesana nazahoako tompo zany hoe lay finoana de fifandraisana amin'Andriamanitra ny mahafonana ny finoana tsy fifandraisana amin'olona tsy fifandraisana amin'ny zavatra fa fifandraisana amin'Andriamanitra ny finoana ary fifandraisana amin'Andriamanitra tsy azo ozongozonina natao hoe finoana rehefa mino ianao de ianao mitodika amin'Andriamanitra ny antsoina hoe finoana fa tsy ianao mitodika amin'ny olombelona akory fa ianao mitodika amin'Andriamanitra ary rehefa mitodika amin'Andriamanitra ianao dia izay fifandraisana tsy azo ozongozonina izay no antsoina hoe finoana ary hitatsika fa zay eto ny tenenin'ny Daniel na de zany aza ko fantatro ary mpanjaka fa ny Andriamanitra tsy tomponay ny sary olona volamena nitsanganao tsy vavahanay teneny koa Joba manao hoe fangamony soaniny azo avy amin'Andriamanitra fa ny ratsika ina tiany Joba tenenina misy olona mite manamboatra resaka manao hoe kangamo Andriamanitra mameny ratsy eny mazava zany ao amin'Andriamanitra tsisy ratsy fa tiany Joba tenenina amin'ny hoe amin'ilay hoe tsy ny tsara ihany men'Andriamanitra fa amin'ny ratsy fa ny hoe fangamo Andriamanitra voatery ngamo Andriamanitra terenao tsy maintsy amaly ny vavaka zay teneninao fangamo Andriamanitra fitaovany ampelantananao ka zay everinao mety aminao ankehitriny no tsy maintsy ataon'Andriamanitra aminao ankehitriny fangara raha ohatra ka tsy nivalian'Andriamanitra eo ny vavaka ao de milaza fa tsy fitiavan'Andriamanitra tsy itiavako malala fa izay le hoe finoana manaiky finoana mahatoky sy rehefa veran'Andriamanitra andalo de mety zay nge nahatonga ny tompony nanazavany io to amin'ny bokiny Isaia ampaminany namerimberina tamin'ny zanak'Israely satria zanak'Israely tratrany tony bokin'ny Daniel tony nivoarina avy any amin'ny fahababona izy izany avy any amin'ny fahababona de nietrehitra hoe afaka tsika zao azo ny fahafahana andao iverina ny tanindrazana rehefa tonga ny tanindrazana milamina sy ny sisa 70 taona izy niala tao amin'le toerana zay nahababony rehefa taverina tao tanindrazana izy raha be zao rava le tanàna potika ny vatanina 70 taona ny lozana tanàna potika ny vatanina na tepolo io na lapam-panjakana io na famboleny io na fiopiny rava daholo de kivy ny zanak'Israely nieritrehitra hoe fa ahoana ary Andriamanitra moa izany to zahay ato mbola tratrany korotana 70 taona tany amin'ny fahababona miverina indray ankehitriny mbola mandamina mamerina fanjakana indray mbola ady saritaka ao anatin'ny fandaminana raha-pianakaviana raha-panjakana fandaminana momba ny tany miverina sy ny sisa rehetra kivy ny zanak'Israely mieritreritra izy anao hoe rehefa miverina avy any amin'ny fahababona de mamantana toerana mahafinaritra kanjo
mbola lavitra noho ny tany amin'ny fahababona indray ny fanarena-pirenena zay hitatsika eo bokonyzay ampaminany manomboka eo amin'isay toko fa 5 ahitatsika izany fanomeza tokon'Andriamanitra any manao hoe aza matahotra fa momba anao aza merikedika fa zan'Andriamanitra ao reny teny reny de teny nentina nampahery lay teny hoe ny fihevitra tsy fihevitra reo zany ao anatiny lay toetsaina nampianarina zanak'Israely manao hoe ekeo fa misy lafiny keo amin'ny finoana hoe misy zavatra sarotra mety ho lalovana mety misy valim-bavaka tsy azonao ankehitriny mety misy zavatra zay sarotra tsy tsy vahan'Andriamanitra miaraka amin'ny vava ka zay itenenanao fa avelan'Andriamanitra andalo le izy fa raha mandalo le izy samy teny ohatry ny Daniela avenao manao hoe zay tsy ala aminao Andriamanitra na avelanao anatin'io lafaoro io azy zay tsy ala aminao Andriamanitra zay ny martyra zay tsy tokony adonotsika ny volana aogositra ety fa fahatsiarovantsika ny martyra ange ny volana aogositra miara-mipanjina ny tantara martyra isika hoe tsy miova ny finoana tao anatin'ny zavatsarotra zay natsony hoe martyra zay natsony hoe vavolombelona mahafinaritra eto mpamarana mahafinaritra amin'ny bokyny Abakoka zay ndrasantsika teo de mifeteny Abakoka hoy Abakoka manao hoe zao Andriamanitra na de tsy mamotsina azy io aviavy io zany hoe tsy mahavokatra koa ny voaloboka tsy misy ninina tenaina ny tsaha maty ny omby ny ondry sy ny omby de zao za Andriamanitra tsy ala aminao satria nahoana ianao mampahatanjaka ny tongotro io toy ny an'ny deravavy mahafinaritra be le sary ampisehoany ny bokyny Abakoka azy ary fa me indrindra amin'ity bokyny Daniela toko fahatelo izy manao hoe fa manao ny tongotro toy ny an'ny deravavy ianao ary mampandeha ahy any amin'ny avonako ny dikan'izany fatatsika ny dikany hoe diera ny dikany hoe diera de biby matetika sauvage mandrakariva ny biby tsy tahaka ny hoe biby filana akory izy ka hoe hoentina miasa tanina hoentina miasa eny etsah fa ny diera de biby sauvage ary hitatsika mandeha ny tapitany mandeha anaty tendrombohitra anaty tsilo anaty kitram-bato anaty lalatsarotra de hoy Abakoka mpaminamana hoe zao Andriamanitra na de na inona lalana hitondranao tsy mamotsina ny avy ahafantrana tsy mampaninina zany fa izao manao ny tongotro tako ny an'ny deravavy ianao izany hoe ny tongotro ny famindrako no amboarinao afaka andeha amin'ny lalatsarotra izay hitondranao tiany Abakoka tenena de zao le afaka malala arak'ny Daniel ity zany Andriamanitra tsy mangataka aminao mihitsy manao hoe ataovy tsara foana ny lalako tsy mampaninina azy ataonao tsy mampaninina azy lalana hitondranao na lalana be tsilo na lalana be vato na lalana malamy na lalana ino tsy mampaninina Andriamanitra na tsy mamotsina azy na viavy na inona na inona tsy mampaninina azy zany rehetra zany fa ny angatahako aminao fotsiny de zao Andriamanitra ataovy toy ny an'ny deravavy ny tongotro afaka mandeha amin'ny lalana rehetra zay hitondranao zany hoe zao za tsy mangataka aminao hoe eto amin'ny lalana tsara foana fa izao amboaro ny tongotro afaka mandeha amin'ny lalana rehetra izay hitondranao zany ndre afaka malala ny finoana lafy ny finoana tiany Daniela ho aitsika hoe za Andriamanitra na ao anatin'ny zavatsarotra ary de zao za tsy ala aminao misy ndray maka tantara ny tantaraina pretra brésiliana anankiray asa roapolo taona lasa izay de nisy calendrier zay almanaka navoaka ny gazety La Croix de nataony gazety La Croix teo amin'io almanaka koa ity tantara ity tantarana pretra brésiliana izy ity na argentin raha tsy diso dia toy izao le tantara ndray maka ity pretra brésiliana na argentin dia pitaraina tamin'Andriamanitra izy za Andriamanitra tena mafy nitondranao de hoe Andriamanitra hoe ahoana moa no mamafy nitondrako anao anaka ianao nge mpanompoka ianao nge zanako za Andriamanitra mafy nitondranao aka ianao manome toky afa iakarakara ianao manome toky afa raha mpanomponao de ianao no miandany amin'ny zavatra rehetra zay ataoko tahinao fa nefa Andriamanitra tena tsapako tsy zany ndraindray de Andriamanitra tamin'ny ovina mohanina andao anao za nge miaraka taminao foana de hoe le pretra brésiliana eny fantatro fa niaraka tamiko ianao
de hoy le petra breziliana aive zany lefa aive zany ka ianao reny ditongotra ao reny le hitako rehefa mandeha de misy ditongotra eo akaikiko mandrakariva za iny ditongotro iny hoy Andriamanitra taminy ditongotro iny hitanao rehefa mandeha anao de zao le ditongotra eo akaikinao iny de zao ditongotro iny za no mitantana anao aive zay ho ty le pretra breziliana aive ditongotra ao iny ay ianao ve no mitantana azy zany nge gaga hoe izy ary ditongotro izy ary ty miaraka amiko mifanjoy amiko ety foana ditongotro iny hoy Andriamanitra misaotranao Andriamanitra fa ka ianao koa miaraka amiko foana ay ianao io akilako foana fa izao mba mamperitreritra Andriamanitra ho ahy raha ditongotro ao iny nahoana rehefa tena ao anatin'ny zavatra sarotra sy manahirana amin'ny fiainana de zao tony ditongotro ihany hitako rehefa ao anatin'ny zavatra sarotra te tsy mahita fa tsy ny ditongotro ihany fa tsy hitako ny ditongotro ao de hoe Andriamanitra namaly azy arak'ilay tantara tsia diso ianao tsy nanary ianao tao anatin'ny sarotra fa izao iny ditongotro iny tsy ditongotro ao iny fa ditongotro rehefa ao anatin'ny sarotra de zao tsy nitataniko ianao fa nitrotroko ka ny ditongotro iny fa tsy ditongotro ao rehefa ko malala izay sary zay de maneho ity bokyny Daniel ity Daniel toko fa tena dimy vavalambiny folo de manao hoe na de zany azy ary mpanjako na de mandalo sarotra azahay zay tsy ala amin'ny finoana ay na de tsy mamotsina azy ny aviavy hoy bokyny Abakoka zay tsy ala amin'Andriamanitra ifaly amin'Andriamanitra zay satria nahoana satria mitongotray mihitsy no amboarin'Andriamanitra afaka mamindra ka na de atao anatin'ny afo mivaivay azy izahay ataon'Andriamanitra zakana izany afo mivaivay zany na de ao anatin'ny fahoriana mangidy azy zahay ataon'Andriamanitra zakana izany ary raha mandalo lalatsarotra izahay de trotroan'Andriamanitra tsaroantsika izany tompamaranana tantaran'ireo martiora malagasy navarina teo ambonina mpamarinana ndorana velona tetsy faravohatra tantarany raha manandalana vanivony songo be voka nikapoana mamakivaky an'iny ambomanariny be voka mavesatra miainga avany fiona ny vonizongo andeha hodorana orakoraka ny Anatananarivo mamakivaky an'iny ambomanariny tam'izany moa mbola lalana iny ataotsika hoe valavana kazomangy iny mbola fefilota am'izany fotoana zany orakoraka nen'ny olona hitan'ireny martiora miala firy kilometatra moa zany fionany zany tena mavesatra mandalo analakely mandalo an'iny ambato tam'izany moa tsy mbola tsy voaterina tsy mbola nisy eo analakely ataotsika hoe avenue de l'indépendance io mbola tsy nisy fa somary nandidina niakatra kely amin'iny ambato meny orakoraka mba ifenogafona ambato teo nisy tambondra tavina tam'izany fotoana zany teo amin'ny fiankonina ambato meny io orakoraka ny Anatananarivo teneny martiora nanakora teteteo faratsy fanahy teteteo faratsy fanahy miakatra ampatoranyireo martiora amin'ny vonizongo mafenge zany sasany navarina teo ambonina mpamarinana mbola nametrahana fanontany hiala ny finoana sa tsy ala amin'ny finoana raha tsy miala amin'ny finoana raha ohatra ka manaiky hiala amin'ny finoana de zao tsy ahoa tsy avarina eny ampamarinana zao ny tenin'ireo martiora alefaso dikany alefaso tapao ny tady fa aloha zay hivarina fa zay tsy ala amin'ny finoana raha manandalana ndorana teo faravohatra mipitika ny zaza ao akibo be voka mipitika may de mipitika voka avy any akibo ny zaza milay ny miaramila ny zaza de natsipy ny tao anaty afo ihany zany ry afako malala ny dikany ty teny ty hoe na de izany aza aoko fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra tsotompony ary ty isika ry afako malala sambatra angenao zao sambatra ianao zao mbola afaka miaino malalaka ny tenin'Andriamanitra afaka mamaky an'io baiboly io afaka miaino hira mozika kristiana mahafinaritra no iza satria nisy zokonao niaritra tam'izany fijoroana vavolombelona mahamartio zany anjaranao ankehitriny no mamela ho an'ny taranaka ao arina inona no avelanao andro taranaka ao arina zava-dehibe mamela trano mezinezina zava-dehibe mamela tany malalaka zava-dehibe mamela firenena valina sy endry fa izao ry afako malala mbola hitoetra ve ny finoana sa tsy
anjaranao ry avako malala raha miaro anjanaka ao ianao mametraka zavatra tsara tarena ina ny azonao omena azy zany fa rehefa tsy ao amin'ny tompo izy na hametrahanao trano roa eririhana enina telo efatra amidiny rapitso iny tsisy dikany aminy fa ny zavatra lova napetraka ireo maritiora tamintsika ry avako de izao fitiavana n'Andriamanitra marina fa tsy avy aminy zany fa avy amin'Andriamanitra fa izao ry avako misy adidy tokony ataotsika amin'ny taranakitsika amin'ny malagasy mpiray tanin-drazana amintsika adiditsika pino zany de izao ny finoanan'Andriamanitra ka iteny tahaka ny tonikirany fironiny Rasafy Mahefarainy manao hoe ay Jesao ampy zay na ho voka na ho nona tsy andao ny fanomboana na inona setraiko Andriamanitra de izao tsy ala aminao ary teny tahaka ny Daniela manao hoe ny Andriamanitra de mahavonjy anay amin'ny laforo mirehitra afo sady amonjy anay amin'ny tananao fa na de izany na tsy zany koa aza de izao zay tsy ala mihitsy amin'ny Andriamanitra tsy hanompo an'izao tontolo zao zahay na inona lalovanay ivavakisika tompo misaotra anao zahay no ity teny zay nomenao anay ity manamafy ny finoanay fa ianao Andriamanitra mety mamela anay io zahatoetra mizahatoetra ny finoanay kanefa miaraka aminay tsy mahafoy anay ny Andriamanitra miara-miafy aminay ny Andriamanitra miara-mangiry firy aminay ny Andriamanitra miara-mitomany aminay ny Andriamanitra miara-mandresy ny fahafatesana aminay ny Andriamanitra tianay misaotra tompony amin'ity teninao ty zay azo nanovakiny de ampahirezo zahay fa ny soa de ataonao amin'ny fiainanay fa raha misy zavatra kosa sarotra lalovana de okotsapanay fa lala ny finoana koa zany sitrany marary Jesosy de akapoka taminao ny efa nanasitrana azy reny jereo ny firenenay jereo ny malagasy mpiray tanindrazana aminay azavelanao lany andro mifanjana mifanometsiny mifanaratsy fampianary tompo ay fanoana iray saina mpahirezo ny isam-pianakaviana ay famela ampirezo ny tanoranay hoendro mahatoky anao de ataovy miankina aminao hatrany zahay i Jesosy Kristy mpamonjy anay.